Antsika indray ry havana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo fahatelo andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra no iarahantsika mamaky ho fideranan'ny tompo. Salamo fahatelo andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Mitsangana anome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: Jehova, akory izato amaroany ny mpampahory ahy, maro mitsangana nohitra, maro milaza mifanaiko hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy. Kanjo ianao Jehova no ampinga manodidina, voninahitro sy mpananatra ny lohako. Amin'ny feko no iantsoko an'i Jehova, ary any tendrombohiny masina no mamaly ahy izy. Amen. Ivavaka isika. Mideranao zay Andriamanitra fa mahagaga anay ny fiarovanao anay. Nandritry ny alina inona na inona tompo niseo dia teo enao tamin'ny tana mahirinao. Mideranao zay Andriamanitra fa mahagaga anay koa, mbola tafidiranay eto an-tranonao amin'ity maraina ity. Betsaka ny varavarana mety niandry anay, fa notarianao tamin'ny fanainao masina izahay. Ny amin'ny hidiranay eto amin'izao fanompo-pivavahana izao. Mideranao zahay fa mahagaga koa ny mbola andrenesana indray ny famindramponao vao maraina, ary amanginao anay amin'ny famelan-keloka. Amin'ity fiombonam-bavaka ity dia tsaronay ny teninao manao hoe: halako ny fivoriana masina roroam-paharatsiana, koa na dia efa noraisinao tamin'ny famindrampo azy izahay amin'izao fiombonana izao, dia eno ny feo ny fiangonanao, mangata-pamelana indray, maniry ny hamerenanao anay ho zanaka ao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary naiza naiza koa misy olona miaiky ny fahotany, manatona anao mba hibebaka marina, avela ho eloko izy ireny. Eto no anirao ny fanahy masina, mba hitarika anay araka ny sitraponao amin'ny soratra masina izay hovakiana, ary andresy lahatra anay koa amin'ny afatra ampombainao ao anatin'izany. Dia mitenena Tompo fa miainanao mandrakariva ny fiangonanao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Matthieu 10 ny andininy 9 hatramin'ny 11. Matthieu 10 ny andininy 9 hatramin'ny 11. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny teny: Ko amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reniny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tapotrano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy vary 5 ihany va no vidin'ny tsintsina 2, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avela ny rainareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Amen. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Filazantsara araka ny Matthieu efa novakiana tamintsika teo, araka ny fandarana mofinaina ny andininy 9 hatramin'ny 11. Izany no iarahantsika amin'ity afatr'Andriamanitra ity, ary dia ny fanahin'ny Tompo anapahefana amintsika fiangonana. Ao amin'izao toko 10 zao ry havana, amin'ny filazantsara araka ny Matthieu, dia ny tantaran'ny apôstôly 12 no fidiny Jesosy, manomboka amin'ny lisitra zany eo amin'ny andininy 2 hatramin'ny 3. Ny rahan'izy ireo mba hitory ny filazantsara. Voalohany dia nampahafantarin'ny Tompo ny votoatin'ny iraka. Ny 2 dia nolazainy azy ireo
ny zavatsarotra miandry azy toy ny hoe irany ianareo tahaka ny zanak'ondry eo avoany ny ambodi. Atolotry ny olona eo anatrehany Sinediona ianareo. Fa izany fanambaran'izany dia arahany fampanantenana, fampaherezana ary ny toky omeny ny mpaniraka dia Jesosy Kristy. Tafiditra ao anatin'ilay fampanantenana sy toky omeny ny mpaniraka izao anjara mofinainantsika izao. Ireo mpianatra izay nantsony omanina hiatrika ny ady sy ny sarotra no ampanantenan'ny tompo. Ny toky sy ny fanantenana ilazany hoe aza matahotra. Aza matahotra ny mpanenjika, aza matahotra izay tsy fisinkanina, miandry izay omeny ny olona isam-bohitra, aza matahotra an'izany. Aza matahotra izay atolotra eo anatrehany fitsarana, aza matahotra an'izany. Fa manomboka eo amin'ny andininy 9 hatrany amin'ny faraka amin'ny 10 dia tsikaritra ny hoe tena manana fahefana ny tompo, manana fahefana amin'ny ara-panahiny mpianana izy, amin'ny ara-panahintsika fiangonana izy, manana fahefana amin'ny zavaboary izy, manana fahefana amin'ny fiainanao manokana izy. Ireo telo ireo no mivoatra amin'ny andininy 9 hatrany amin'ny 1:30. Manana fahefana ny tompo amin'ny ara-panahy. Eo amin'ny andininy 9 dia hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Izany andininy soratra masina izany dia voalohany milaza amintsika hoe manana ny fahefana amin'ny fahafatesana ny tompo. Ny fahafatesana ara-nofo dia tsy farany ho an'ny mpianany, ho an'ny mpino. Manana fahafatesana, manana fahefana amin'ny fitahirizana ny fanahy ny tompo. Izy irery no miaro ny fanahy tsy ho very any amin'ny elo. Izy koa no mamoaka didy ho an'izay ariana any amin'ny elo. Izany ty tompo arahantsika ity ry havana. Manana fahefana amin'ny fahafatesana izy, manana fahefana ahavery sy ahavonjy anao izy. Izay ilay fahefan'ny tompo. Dia aza matahotra ny amin'ny mpanohitra, ny amin'ny mpanenjika, raha tonga hatramin'ny fifofona aina zany. Asa moa hoe efa tonga hatramin'ny fifofona aina ve ny fanenjehana anao amin'ny maha-kristianina, amin'ny fijoroanao eny amin'ny fiarahamonina eny, isehonao kristianina eo amin'ny sehatra misy anao. Mety hoe mbola tsy tena teo ambavabasa ianao, fa mety hoe tena efa miatra manainy zany fanenjehana zany, efa miatra manainy zany fandrahonana zany, efa izy zany ry havana. Fa mampahiry ny mpianany tompo raha irotsaka an-tsehatra eo an-tanimbolon'ny tompo, hijoro ho vavolombelona, hitory ny filazantsara, aneo ny maha-kristianina, ny kristianina ny kristianina. Aza matahotra ny mpanenjika, aza matahotra ny mpanohitra, manam-pahefana amin'ny ainao ihany ireny izay efa resin'ny tompo fahafatesana. Ary indrindra tsy manam-pahefana avery ireny fa ny tompo ihany manana fahefana avery any amin'ny elo na avonjy ho amin'ny mandrakizay. Ny faharoa dia manana fahefana amin'ny zavaboary ny tompo. Hitantsika ato ny filazana ny amin'ny hoe ireo vorona kely izay tsy misy vidiny ohatrin'ny akory. Andininy 7:20. Tsy vary 5 va no vidiny tsintsina 2, nefa tsy misy na dia iray akory azy amin'ireny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avela ny rainareo. Ny sandan'ny vary 5 dia tokony ho vidin'ny vary tapakapoka ankehitriny. Izay moa zany le hoe vary 5 tapakapoka.
na koa ery amin'ny vodipejy dia hoe ampafolo ny denaria. Ny denaria dia sandany karama ny olona indray andro, ireo mpanao sarakatsaha. Ohatrin'izany zao 5,000 sara ialina dia 0 zay, dia mbola zaraina roa koa dia zay ny vidin'ny tsintsina anankiray. Raha atao hoe vidin'ny vary tapakapoaka dia isika petsena malala hoe 10 zany zaraina roa dia 500 zany, dia mbola zaraina roa dia 500 sy 200 ariary zany ny vidin'ny tsintsina anankiray. Kanefa hoy ny tompo tsy avelany hilatsaka amin'ny tany reny raha tsy izy Andriamanitra. Fa miresaka hoe milatsaka amin'ny tany koa ianao dia mieritreritra hoe ty misy zavatra mavesatra mbola voazina ihany, tsy hilatsaka. Fa hoe ny filatsahany moa dia hoe ny fahafatesany. Fa indraindray koa rehefa mandinika ny zavaboary sika ry havana dia hoe nahoana moa ny ampalibe eo amin'ny taony kely dia kely amin'ny lanjany mavesatra dia mavesatra no tsy voasintony ny herin'ny tany. Mampieritreritra zany. Dia nahoana moa raha mitranga ny loza voajanahary samihafa, maninona ny tsy mahafehy izany ny firenena farany mandroso ka avelany maheo ny tanàna ray manontolo andro maromaro na vitsivitsy. Tompo ny fahefana amin'ny zavaboary Andriamanitra ry havana. Ny tsintsina vorana madinika tsy misy lanjany amin'ny olona akory azy, tsy latsaka raha tsy avelan'Andriamanitra. Maika moa isika olombelona ary isika kristiana izay efa novidian'i Kristy tamin'ny rany, no arian'Andriamanitra hitovy endrika aminy, nomeny endrika vaovao tao amin'ny Kristy, dia ho ataony tsinotsinona avy isika. Izany dia toko ho an'ny olona feno fanoloran-tena ho an'ny tompo manoloana ny zavatra sarotra rehetra. Ny fanahiana samihafa no hoe mifehy ny zavaboary Andriamanitra, manapaka amin'ny hazo sy ny vorona, ny rivotra mahery, ny tondra-drano, ny afo mandevona izy. Izay ilay fahefan'Andriamanitra ny amin'ny zavaboary. Fa ny fahatelo eo amin'ny 9:70 sy 1:30 manana fahefana ny tompo ary manana izany amin'ny fiainanao manokana izy. Na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa, aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Izany ry havana dia milaza fa tsy misy miafina amin'Andriamanitra ny mombanao. Ny zavatra tsy fantatrao akory toy ny isan'ny volondohanao, ny volondohanao miongotra aza tsy voahisanao. Ny isan'ny volondohanao dia fantatr'Andriamanitra. Ny antsipiriany fiainanao, tsisy miafina amin'Andriamanitra, tsy misy azonao afenina amin'Andriamanitra ka ailaka hoe ity kosa dia fiainako manokan'Andriamanitra. Tsy hidiranao, tsy fantatrao akory, tsy nampalalaiko n'izany izy. Fa fantatr'Andriamanitra zany ary hidiran'Andriamanitra antsehatra. Ny amin'ny fiainam-panahinao, hitan'io, fahotana mamatotra anao, ny herim-ponao amin'ny fanimpona, tsy miafina amin'Andriamanitra io, fantany mihoatra noho izay ahafantaranao. Ny momba ny vatanao, ny fahasalamanao, izy no mpanao ny fitsiriana mahay indrindra. Hitan'io. Raha andoavam-bola be, ny fanaovana scanner, ny azy, fantany fotsiny amin'izao. Mila matoky azy sika. Ny amin'ny zavatra saininao, oviana moa Jesoa, no tsy manatrika fivoriam-bahoaka betsaka. Manana saina mialoalo ao anatiny ao milaza hoe zao mivalin'izany zavatra eritreretinareo zany a. Fantatr'Andriamanitra tsy misy miafina ny ao an-tsaintsika. Ny fihetsem-pontsika, na faly ianao, na matahotra ianao, na malahelo ianao, mety tsy mahita tory amin'ny alina ianao fa feno tebotebo. Zava-miafina rehetra momba antsika dia miariary eo anatrehan'Andriamanitra. Manana fahefana eo amin'ny fiainanao manokana Andriamanitra. Izy ny tompo ny fiainanao manokana. Raha efa tena namaly ny antsony tahaka ny mpianatra ianao, dia fantany mombanao. Na dia olona ivelany teny fikasana azy, mbola misalasala ny amin'Andriamanitra tompo ny fahefana,
dia efa fantany tsy misy miafina ny zava-mitranga rehetra na ny anatiny na ny ivelany zanak'olombelona. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, raha manana tompo toy izany isika, ny zava-dehibe dia ny hoe aoka ho tandrovany ny fiainam-panahinao, aoka ho jereny ny manodidina anao, ny zava-boary manodidina anao, avelao hanana fahefana amin'ny fiainanao rehetra hatramin'ny antsipiriany indrindra Andriamanitra. Tsy misy tokony hampatahotra antsika, tsy misy tokony hampanahy antsika. Miverena amin'izay efa nanekenao an'i Jesosy Kristy ilay tompo ny fahefana, ary raha manompo azy ianao sendra fanahiana, sendra fanenjehana, dia tadidio izay efa niteneniny tompo tamin'ny mpianatra, mihoatra no ny tsintsina maro ianareo. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay fa nasehonao miharihary ny alehibe ny herinao, tsy afaka ny namaly tsy ny mpianatra ranantsonao tamin'ny anarany avy. Hitanay ny anaran'ireo apôstôly 12 fantatray ny nanirahanao azy, ary nomaninao izy ireny hisedra ny sarotra mahabe fanahiana sy tahotra. Nefa dia misaotra anao koa fa ao anatin'ny soratra masina ihany no manohy ianao ka manome toky sy fanantenana izay rehetra nantsonao ka mamaly ny irakao. Indreto ny fiangonanao Andriamanitra, faly nandre ny teninao, faly mandray ny teninao hirakitra am-po ho tonga fiainana, ary dia mampio amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hanaiky tsy miady hevitra fa manana fahefana ny amin'ny fiainam-panahinay ianao. Efa resinao ny fahafatesana ary omenao anjara tsara ao amin'ny mandrakizay izahay. Misaotra anao Andriamanitra, manome toky sy mampanantena ianao fa voafehinao ny zava-boary, ny loza rehetra mananontanyna ny fiainanay, ireo loza voajanahary, ny tsy fandriam-pahalemana. Tompo, dia mankasitraka izahay fa miaro anay tsy ho latsaka ianao, mihoatra ny fiarovanao, ny tsintsina roa izay toa heverina tsy misy lanjany akory. Misaotra indrindra fa nampahafantarinao koa ny fahefanao amin'ny fiainanay manokana. Mangataka aminao izahay hamelanay tamin'izay mety zavatra nataonay ka tsy navelanay hidirana ao Andriamanitra, hay mo fantatrao izy ireny ary hanananao fahefana tsy azonay sakanana akory. Tompo, mivavaka izay ho an'ny tokantranonay izay tsy misy miafina aminao amin'ny antsipiriany, ny fifankatiavany mpivady isan'isany avy. Arovo zany Tompo, ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka, arovo ao anatin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Nefa koa tsy miafina aminao fa misy tokantrano any anaty rindrina efatrany, miaina ao anatin'ny herisetra, ny fitenenan-dratsy, ny fandatsahana, ny fanaovana tsinotsinona, ny fanitsakitsahana koa azy. Mivavaka ao azy ireny izahay Andriamanitra, ary manantena indrindra fa noho ny fahefanao mahita ny miafina rehetra dia hiasa ianao anankely indrindra ho an'ireo tokantrano kristiana miaina ao anatin'izany toe-javatra izany. Mivavaka aminao izahay, ianao mahita ny marina sy ny miafina rehetra momba ny fiainanay sy ny manodidina anay. Tompo, dia jereo ireo mpitsabo sahiran-tsaina mitady sy mitily ny soritra aretin'ny marary eo ambany maso. Ampio izy ireny ataovy mahafantatra fa mahay manisany volondoha ianao Andriamanitra ilay miara-miasa aminy. Ampio ny manamanjo, fantatrao amin'ny antsipiriany ny alalan'ny fahorian'izy ireny, ampahereza izy Tompo. Jereo Tompo
ireo manana olana ary ataovy mahay mitodika aminao lay mifehy ny zavatra rehetra. Azadononao ny firenenay ao anatin'izao ray volany asaramanitra izao. Andriamanitro, dia mbola mangataka izahay meo ty firenenay tsy ny fandriampahalemana, ny fiadanana avy aminao Jesosy Kristy eo anatrehan'ny tebiteby sy ny fanahiana samihafa ny amin'ny fiatrena ny fiainana andavanandro, ny amin'ny fahaverezana asa, ny amin'ny fitadiavana izay hivelomana. Mbola tononay aminao indrindra ny fiangonanao eo ampiatrehana ny sinoda lehibe ny FJKM dia tario amin'ny fahefanao ny zavatra rehetra ary tompo, ka ny hevitra oro ny sain'olombelona dia aoka ho levina eny an-dalana eny, mba hahatonga ny fiangonanao ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehanao. Kristianina tsiraray avy manomboka amin'ny mpiara-mivavaka, ny vita batisa, ny mpandray fanasan'ny tompo, ny tompon'andraikitra, loholona sy diakona, ny any amin'ny sampana, ny mpitandra sy ny birao-piangonana, ireo katekista délégué, mitondra ny fiangonanao. Tompo ampaherezo ary hialo avy amin'ny fahefanao ny andraikitry ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'ny fahefana rehetra no hanonanay izany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny andaka, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho takany eny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny famonjenantsika dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozo ane ny tongotrao, tsy ho rendrehana ane ny mpiaro anao. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.